Ny lohahevitra amin'ny herinandro ity dia ny namana. Afaka manampy izy amin'ny lafiny ray indray izy misy mitarika any amin'ny tena tsy lalana hoe ndao sika ho ary fa amin'ny lafiny ray izy misy tena mahavonjy noho ny havana mihitsy. Afaka mamonjy amin'ny andro ray ny namana. Ka raha ohatra ka hoe misy ny fampirehetanao tampoka dia afaka mamonjy ara-bola izy. Afaka ka, tena afaka mihitsy. Izy manampy mihitsy satria izy mahavonjy. Eto afaka misy namana tena afaka manampy mihitsy. Mety mahavonjy noho ny havana raha amin'ny lafiny zavatra sasany. Raha hoe namana aloha, namana matetika mbola misy tsara ary noho ny fianakaviana. Tena mahavonjy tokoa ny namana. Tena mamonjy ary afaka manampy ny namana. Raha ohatra anao hoe minjam-bola dia angamba tsy hoe andeha any amin'ny fianakaviana fa ny namana akaiky anao, ny mpiara-miasa no angatanao voalohany, ny namana eo amin'ny mpiara-monina. Ireny ny tena mahavonjy ary noho ny fianakaviana, tsy hoe manambany ny fianakaviana fa tena mahavonjy tokoa ny namana raha tena namana izy. Afaka manampy ny namana sady afaka mamonjy aminy satria izao misy fotoana zany ianao mandray sendra volana na ady sarotra dia ny namana mahavonjy kokoa anao noho ny fianakaviana indraindray arany. Tena hitako. Efa nisy namanao namadika anao ve? Mba nahasafa le hoe misy namana namadika hoe ndao sika tena irevina hoe tena meo an'izao dia avy eo tonga dia vadiany aho hoe tena tsy nahakan'izany aho fa ianao no ohatra variana be. Tonga dia hoe zany dia vadiany amin'le fiainana dia. Fa izany fitaovana izany indray aloha tsy dia mahazo hafa hoe miaraka fotsiny eny ny mpinamana dia rehefa ohatra ka fantatra fa tsy ety ilay izy dia miala. Ny amiko ianao mbola tsisy namadika? Mbola tsy misy tompoka ka, mbola tsy misy ny namana namadika fa fantatra ihany raha hoe aloha manana izy dia fantatra. Ny hoe namana namadika angamba ohatran'ny tsy dia za mbola tsy natsapa loatra hoe navadiky ny namana zany. Tsy mbola nisy hoe tena jodasy be angamba teo fa ny hoe raha adiady kely majinijinika dia nisy fa tsy mbola nisy an'izany namana hoe tena namadika anazy zany angamba mitsapako teo amin'ny fiainako. Fa ohatra ny namana dia miaraka eny dia mifanohana, mifanampy sy ny sisa. Efa nisy ka fa tsy ny namana rehetra aloha, tsy ny namana rehetra fa apahany ihany. Ny namanao ve efa nisy nitarika anao amin'ny sosa ny ratsy? Efa nisy namana nitarika tamin'ny soa ka. Ohatra izao ty taxi ty. Tamin'ny soa aloha ny nisy fa ny ratsy mbola tsy dia nisy ary raha fantatra fotsiny izy nitarika amin'izany koa moa tena hoe raha fantatra hoe ratsy zany hoe dia mbola matetika ny soa zany nefa betsaka nefa nanoro aho amin'ny fitadiavana ny asa maro samihafa. Namana angamba atao hoe namana indraindray mifampitaona amin'ny zavatra rehetrarehetra, mety ho soa mety ho ratsy. Fa raha fantatrao soa dia arahanao hoe andao tsika ohatrany hoe hijery spectacle, andao hiaraka hivavaka dia miaraka mandeha mivavaka. Fa raha ohatra kosa hoe tarika amin'ny ratsy, za aloha tsy dia atao hoe mora voatarika amin'izany hoe andao anao ratsy dia andao anao ratsy, fa mbola tsisy loatra angamba hoe fitarihana amin'ny ratsy. Fa ny amin'ny soa angamba no tena hitako hoe be da be kokoa ny tarihana namana tamiko. Izay no azoko tenenina. Efa nisy nitarika ana soa hoe tarika ana hivavaka izy, tarika ana manao baolina, manao sport zany, tarika ana olom-banona zany mba hialana amin'ilay zavatra ratsy. Dia eo amin'ilay ratsy indray efa nisy ihany kokoa nitarika ana manao ratsy zany fa io miankina amin'ilay toe-tsaina hoe miankina amin'izay zany izy hoe jerevana ianao hoe mora taritina sa hoe ahoana.